Fahameramatsika tsiray avin-drahitra tsy tela tsy nainy maraina fa 14 volana Jolay ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manjo manaraka tsy tapaka ihany koa ny fianarana eto sotran'Andriamanitra isika fanomena izao maraina izao. Raha inderatsika namofinaina an'io anefa dia vavaksika. Jehovah-Andriamanitra eo velom-piderananao zahay satria avy aminao ny fofinaina mavela izay ananany ankehitriny satria ny fahasoavanao izay posako aminay ary mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny teninao izay ho raisinay an'io satria fantatray fa hitondra hery ho anay izany. Meteza ianao mbola zava-tsoa aminay, aoka ny sainay hatanjaka, aoka ny finoanay hitombo ary aoka izay anana ary tsaina mitombo hatrany amin'ny fanarananao. Asokafo ny fomam-panahinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe ilaina indrindra ny fahamasinana ara-baiboly. Alaina amin'ny Kolosiana 1:7 manao hoe izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Amen. Sarotra dia sarotra tokoa ho an'ireo izay mihevitra fa efa miorina tsara eo amin'ny tanjona ny tratrariny sy mihevitena ho manam-pahalalana ra-panahy feno ny mandray ny hafatra ho an'ny Laodikia izay milaza ny mahadiso hevitra azy sy ny filan'ny fahasoavana ara-panahy rehetra. Naseho ahy hoy Madamo Eto fa maro ny mandoka ny tenany ho kristianina vanona nefa tsy manana akory ny tara-pahazavana avy amin'i Jesosy. Tsy manana fanandramana velona ho an'ny tenany izy eo amin'ny fananana fiainana araka an'Andriamanitra. Mitarika tsikelikely ny vahoaka n'Andriamanitra, tolona ary dia mitohy ny fiainana kristianina amin'ny ezika tsy miovaova sy tsy miato no hiazona antsika ny fandresena ny fakapanazy alefan'ny Satana. Ny fanambaran'ny soratra masina izay betsaka sady mazava no hanohanana antsika tanteraka eo amin'ny toerana misy antsika. Ny tena tsy ananantsika indrindra nefa dia ny fanetretena araka izay ampianaran'ny Baiboly dia ny faharetana, ny finoana, ny fitiavana, ny fandavan-tena, izany ny fibebahana ary ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena. Tena mila mikolokolo ny fahamasinana voalazan'ny Baiboly tokoa isika. Manjaka eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny ota. Maro dia maro tokoa no mifikitra amin'ny fanahiana sy ny fahotanam-bola kamamina nefa dia mamita tena tokoa amin'ny filazan'ny fahatsapany fa tsy mila ninonina izy heveriny fa tsy ilaina akory ny fananaran'ny fanan'Andriamanitra na koa hoe tsy natao anazy izy izany. Izy anefa ny tena mila an'izany indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahaiza-manavaka mba ahitany tsy fahampiany fahalalany ara-panahy. Saika ireo lafiny rehetra ilaina indrindra amin'ny fandavorariana ny toetra kristianina no tsy ananany. Tsy ampy ny filazana fotsiny hoe mino ny fahamarinana isika, ny miaramila ny azo fijalian'i Kristy rehetra dia saika mirotsaka ny sitrapo avokoa amin'ny ady izay atao amin'ny fahavalon'ny fanahy. Ny afatra ilay vavolombelona marina dia manambara fa misy fahadisoan-kevitra lehibe eo amin'ny vahoakantsika izay ilana indrindra ny fampitandremana azy ireo mba hanairana azy amin'ny torimasony ara-panahy mba hahatonga azy hiasa tsy misy atakandro ary hiazona mandrakariva ny azo fijalian'i Kristy. Isika tsirairay avy izay mihaino fandarana izao no ao anatin'izany. Aoka isika tsy hevitra fa efa manam-pahalalana ra-panahy fa aoka isika andiny tena mandrakariva hianatra ny tenin'Andriamanitra ary indrindra andeha ao ambany fanetreteny fanahy masina irery ihany. Amen. Itombandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra indrindra raha io izay mampitodika anay eo aminao hatrany ary ampianaro izahay omeo ny fahendrena avy aminao ary aoka ny fanetretena hatrany any ampitodika anay ao aminao ary atsapana ihany koa fa tsy masina noho ny hafa izahay fa samy mpanota avokoa enatrehanao ka tokony hirotsaka eo an-tanimboaloboka hiasa ho anao mandrakariva. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Savior.